Miarabantsika rehetra indray amin'ity androany ity. Hitantara kely moa zany tsika mikasika ny tamin'ny iraka nampanaoviny colonel Michael sy Fanirisoa ny percussion tamin'ny Sodiaty. Iraka ny colonel Michael sy Fanirisoa ny percussion nampanaoviny ny colonel Jafara sy José zay sakaizany ministra Fanirisoa, zany hoe José sy Fanirisoa. Ino manko tena ny lehibe ny mpanao percussion ao. Zay, ny rano Michael zareo tamin'ny farafara volana Desambra nanao percussion ny tany amin'ny Sodiaty. Ny rano Michael sy Fanirisoa, i colonel Jafara sy José zay sakaizany na sy Fanirisoa. Zay tompony lehibe ny mpanao perquisition. Dia ny faharoa mikasika ny fanalana ny immunité ny député Antoine. Fanalana ny immunité zay navadika an'zareo indray. Navadika an'zareo indray le izy satria matahotra fatratra zareo nanomboka ny révolte i député Antoine. Zany hoe excitena zany député Antoine dia mirevolte. Dia rehefa mirevolte député Antoine dia iny indray ny accusé-zareo anazy. Jereo ange zavatra tenen'ny député Fidèle, ianao tianao fahatany ihany, efa te hamela mafy an'iny zareo, ary zay ny tenenako hoe raha miembotra eo député Antoine dia anjalahy satria dia excité zareo ary nisy fanalana immunité io fa nahodina avy eo mbola tsy nasorona indray. Hoe natao hoe tsy nasorona dia amizay raha vao mirevolte député Antoine dia iny amizay ny iatakena anazy. Fahatelo niresaka ny famangiany zareo ny fanalan zareo ambavany any colonel Patrick tany Aponja. Bon, atomboko ary mikasika ny fanirahany Michael sy Fanirisoa any colonel Jafara sy José sy Fanirisoa tamin'ny fanaovana percussion ary ny fandrobanany tao amin'ny Sodiaty. Zay mahatonga miteny aho hoe tena isaorana ary mbola tokony atao pabemaso ny fanalana mpiandry ny Michael satria raha zao fitondrany amin'ny firenena zao tena mampalahelo hoe mba olona amin'Andriamanitra ihany ve ianao mitondra firenena dia maniraka mampanao percussion ary ianareo sy Fanirisoa. Dia mba inona zany mba teny nataonareo tamin'ny manoloana an'ireo fanaovana percussion reo. Satria ny olona nirahanareo nge ry José zay sakaizan'ny Fanirisoa na sy Fanirisoa sy Jafara nodoroany zareo nge filahin'le agent de sécurité. Ny forcena hanoro ny fananana rehetra ao zay ho ravainareo. Nodoran zareo ny filahin'le agent de sécurité. Tena fanapotehana olona mihitsy. Dia mijery fotsiny nareo manoloana an'izany satria nareo moa naniraka moa dia ho protégenao daholo zany zavatra an'izany rehetra zany. Le olona tsy asa itory koa satria anareo fanjakana, ianareo mitondra eo. Dia mahazo menansy hatramin'ny fianakavian'le olona hoe raha vao miteny eo zany dia ho gadrana, menansy anareo hatramin'ny fianakavian'le olona. Dia mahay nodoroanareo filahin'le agent de sécurité mba hanoro hoe ty ato zao misy an'izao ato mba angalanareo an'ireo fanananareo. Tsy norominareo fanjaitra hatramin'ny lohany, naboridana mihitsy le agent de sécurité dia nodorona ny filahiny. Dia inona zany mba fandraisana andraikinareo manoloana zany fa ianareo moa zany naniraka. Ny olona koa tsy afaka hitory fa dia mahay ny filahin'le agent de sécurité. Dia tsy soitony mandrakity ny androany. Nalainareo ny tôbila 420 dia ny valo ny tazomin'ny José sy colonel Jafara. Dia tsy mba misy fandraisana andraikitra satria ianareo maniraka azy. Zay mahatonga na miteny fitondrana dahalo. Fitondrana dahalo. Za amin'ny zon'olombelona zany za tena tsy ekeko ny zavatra ohatran'izany. Dia io indray ianareo iteny satria anao zao tsisy an'izany tompoko ny zoma olona. Zavatra ataonareo rehetra dia fampijaliana olona. Tsy vitany hoe alainareo ny fananany fa mbola potehinareo le olona. Zakanareo ve raha ny filahinareo ny dorona ohatran'izany? Tena torture ny zavatra ataonareo.
alainareo fotsiny le fananany sodiaty afaka alainareo fa ny mpiasa ao tompoko tokony tsy hodoroanareo filahiny rehefa andravandrava nareo reo ange malemy tsisy azon'ireo atao anareo ny fanjakana afaka ravainareo rehefa nanany sodiaty fa tsy tsondrominareo fanjaitra ny lohany de nidoranareo ny filahiny de tetezinareo am'izay de manoro koa ty adjoint DG ty an sodiaty ary daholo le directeur ary de tsiponinareo de menacenareo de le adjoint am'izay tsykombakomba ray aminareo de omenareo place ao amin'ny lapao le adjoint satria tsykombakomba ray aminareo. Zany ny toetra ratsinareo zany. De le mpiasa majinika le agent de sécurité satria zay ny asany dororonareo filahina abridanareo le ola de doro de mandraky ty ny androany tsy masamy teny le agent de sécurité reo nampijalinareo tsy masa andeha hitory aiza moa zany reo ro nidoronareo ny filahina andeha hitory aiza izy satria anareo ny fitsarana. Zany niarahany ifanirisoa am'ty Jola José ty satria iny masasa iny de mandeha mandroba fananan'olona de aterinary amin'ny madama ministra satria iny no miaraka aminy sakaizany sipany de tsy afaka anao inona reto olona majinika reto satria asany azy io mba fandraisakaramany sady efa rava ny asany aravainareo le fananany sodiaty io nefa mba hinanan'ireo mpiasa reo hanina de mbola ampijalinareo koa ho zakanareo fa raha hodorana ny filahinareo fa tena fitondrana jilamboto de isorana tena tokony manao fanambarana ny lehiben'ireo fivavahanareo tena hoe roana atao mihitsy Mikaela tokony atao masom-bahoaka satria tena olona jilamboto zany mitondra ny firenena olona jilamboto de manoloana mampiandry anao zany de zany zavatra mahafinaritra anao ifanirisoa nge efa ekeny tsy atao resaka maro be tsony fa olona psikopaty de mandeha am'izay mody mamangy an'le fonjary rehefa aveo mody me tsara velatsiany manahoana moa nareo aty colonel Patrick fa manina ka io tongotra ao anareo nanapaka ny tongotrany mampitonga anazy matonitondra beky de inona zany le fantaniana zany ve ba question mipetraka anao ry ramatoa ministra Fanirisoa hoe nanina ny tongonao colonel Patrick ohatrany hoe tsy au courant zany ianao am'le problème nahazo azy tsy au courant mihitsy zany Fanirisoa tamin'ny fisamborana ny colonel Patrick de mody manontany tena vehivavy psikopaty de mahafinaritra azy mody mametraka fanontaniana izy ohatrany hoe innocent fa nanina kay me colonel Patrick anao mitondra beky tena olona tsy vanina anao ianareo nampisambotra azy de anao ndray mody manontany tena tsy au courant ve anao tamin'ny fisamborana ny colonel Patrick Fanirisoa tsy au courant ve anao de inona zany le fanontaniana fa psikopaty anao tena psikopaty anao ministra Fanirisoa de sanao manontany any colonel Patrick te ampiteny aza masom-bahoaka de alainareo caméra fa nanina ny tongotra ao colonel Patrick sanao hoe fa nanina ny tongotra ao colonel Patrick nefa de anao zao mampisambotra azy de mody gaga nareo hoe nanina ty tongony colonel Patrick aty manina Patrick mitondra beky tsisy olona manipulenao de ohatrany hoe madio anao tsy tanatin'ny fampisamborana azy anao ianareo ny akiziana azy lazainareo andeha hanonga-panjakana zay olona miteny rehetra ataonareo manonga-panjakana de potehnareo tapanareo ny tongony ohatrany nanaovanareo ny sipanao i José nandehanao perquisition tary nangala fananany sodiaty ny tapanareo hatramin'ny tongony le olona mpiasa tao reny nanaovana keto mipiretinareo mpiasa sodiaty reo hoe aiza daholo ny fanananato de tapahany zareo hatramin'ny tongony nidorana filahina ny sasany de io koa colonel Patrick de milaza tsy au courant koa anao hoe inona natapaka an'ty tongotra anao ty nanina ianao mitondra beky de sanao koa anontany le mpiasa ny sodiaty le agent de sécurité fa manina mainy filahinao nefa José sipanao zao nandorony filahiny miaraka amin'ny colonel Jafara tena vehivavy tsy vanina anao ministra Fanirisoa psikopaty anao fa de reny mahafinaritra anao tetezinareo daholo ny fonja mody justifié de hoe tsy au courant ninina anao nampasamborana an'ireo olona reo de anao ndray manontany any colonel Patrick tsy vanina anao tena psikopaty anao
Maninona zany raha tetezinareo hatramin'ireo olona le nanafika ny Jovena reny asehoana vahoaka ny taren'le olona ohatra naovanareo ny colonel Patrick, ohatra naovanareo ny Valérie, resaka le avion le 777 iny, Boeing 77 iny, aseho koa ny taren'le olona nanafika ny Jovena de antanio koa zareo mba ho hitanay vahoaka ny tareny. Fa maninona colonel Patrick sy Valérie sy Yana ihany no i sénateur ihany no avoakanareo ny tareny, de mody antaninareo sanareo mandeha mamoaka ny taren'le fanafiana tamin'ny Jovena zay garde corps zao. Asehoanay koa ara hoe rehefa hitety fonja ihany raha fa tsy manana asa ianao fa hitety fonja ny asanao, de asehoanay koa le garde corps nao sy le garde présidentielle zay niranareo nanafika ny Jovena, de antanio eo koa hoe maninona nareo nanafika ny Jovena, de ho hitanay vahoaka ny taren'le olona hoe izy daholo le taren'le garde corps nao nanafika ny Jovena. Fa aza lalaovinao ny sainy vahoaka fa zay tsy adala. Asehoanay de asehoanay koa le olona zay tena resaka mahoraka be hoe misy assistant parlementaire reny nanapaka alohan'ny Varira tany Toliara lazaina fa 20 nefa tsy aseho ny tareny, de tetezi koa le fonja asehoanay vahoaka koa iza ireny olona 20 teneninareo zay tsy hita maso reny, chiffre fotsiny mandeha fa tsy hitanay hatram'izao iza le olona. Asehoanay koa rehefa hitety fonja ihany anao fa ianao moa kely asa anao, tena hita mihitsy hoe tena olona manao tsy mety ianao de mody mijustifie fa psychopathe ianao. Asehoanay koa i José Sipanao sy Jafara nandoro fila iny le agent de sécurité nadravana ny fananany tobila 40 tamin'ny Sodiaty, de ny tobila 9 ny tazomy Sipanao miaraka amin'ny colonel Jafara. Asehoanay koa ny tareny zareo. Fa tsy eo ny olona lalaovinao hoe io ahoana ianao colonel Patrick maninona ny tongotra anao ty, nefa dia anao zao nandeha nampanambitra azy. Asehoanay le olona nanafika ny Jovena rehefa hitety fonja ny asanao, fa anao kely asa manko anao. Asehoanay. De asehoanay koa le polisy anankiroa zay nanatitra ny Jean-Jacques Rabenirina zay tsy mety mirejoindre ny fitsarana hatramin'izao. Asehoanay koa ny tareny. Zay anao mihitsy no ao amin'ny fitsarana no manakonakona ny reny, de mbola tsy tonga foana le olona. Asehoanay koa ny tareny. Zay tsisy olona dalainao eto. Fa anao tena anisan'ny fototra manimba ny firenena, mamotika vahoaka malagasy. Ravanareo Sodiaty ravanareo satria io de fananendry olona nareo DG Sodiaty, de ny fidiram-bola de ho anareo ataonareo posinareo, ataonareo aposinareo ny vola. Fa tsy ny mpiasan'ny Sodiaty mbola potehinareo, tapanareo ny tongony, anoro hoe ity ato misy ny coffre, ity ny tobila, de mbola potehinareo le olona, doranareo fila iny zay Sipanao zao mandoro azy. Asehoanay daholo. Fa tsisy olona dalainao io. Mikasika amin'ny resaka fanasorany immunité-ny député Antoine, tena nisy io. Fa natahotra zareo rehefa ny révolte député Antoine, de mody naverina ndray le izy, efa ao. Fa mi-extend zareo de mi-révolte député Antoine, de iny amizay ny amelezana ny député Antoine de avoaka amizay izy. Jereo nge tenin'ny Fidèle Razaraperine azo atao tsara zany satria manao atao foana izy, de eo amizay zany avoaka anzareo amizay le izy. Fa le député Antoine miemitra amin'io de potika izy satria efa vonona amizay zareo, efa ao le izy. Fa miandry député Antoine i-révolte zareo de iny amizay ny amelezana azy satria hoe fantanzareo tsara manavoaka be debe député Antoine. Ola niaraka aminao mitovy valaka amreo GNZ dareo mihitsy ny anaovanareo ny député Antoine. Olona mametraka anao, olona manana vahoaka mametraka anao, potehinao mihitsy le olona satria mitaky ny fanaovana ny rariny. De hoe iza nampanaonao foananao tany azo atao tsara manala an'izany, tena hoe tsy sentiment. Olona miara mitolona aminao satria te bodina amin'ny fitondrana io nareo, fitondrana zay tsy lambo tsy ara-dalàna, mamono vahoaka.
zany fiainany zareo ka mangavana nareo mpitondra fivavahana rehefa tsy avelan-dalambe de mba tenenareo sy fiainam-pirenena zany vahoaka an'Andriamanitra zany vahoaka na malagasy zany ampafantariny vahoaka malagasy rehetra ny toetra ratsin'ireo ary azavoa be masy fa tena roana tsy mpiandrotsony i Mikael satria mpahamono vahoaka olona iranareo mandory filahina agent sécurité tao amin'ny Sodiaty de tsy nandraisanareo fepetra nefa de nareo sy faniry soa zao no naniraka an'ireo agent de sécurité naniraka an'ireo i Colonel Jafara sy sipany faniry so José de tsy mba andraisana fepetra reny olona reny mbola ho avy aminareo ny fandoroana filahina hitako tsara hoe iaotrany ao na loatra ty Andriamanitra ampiasainao sanandro ty hanafaka an'izany hiaro anao amin'izany rehefa hodorana aminareo ny filahinareo tsondromina fandraitra amin'ny lohanareo tapanatra amin'ny tongotra anareo ho avy aminareo zany fa raha masay anareo de avoay amasonay koa ny garde présidentielle nanafika ny Jovena any apola zay anareo fa any Aponja pour foy aminay ao Aponja ao ve reo olona reo de asehonao ny tareny sy ny garde corps faniry soa nanafika Jovena sitry itety fonja manko ny asanareo fa tsisy asanao kely asa managadra olona de mamono olona de aveo mandeha mitety fonja amizay manaseo plaisir nareo mihitsy ny mandeha mijery andry Colonel Patrick amin'ny tondra beky de misarigaigy nareo fa inona ny tongotra amin'ny Colonel Patrick anao zao mihitsy naniraka nampisamborana ny Colonel Patrick anao zao de misary adalo anao ohatrany hoe innocent anao tena tsy vanik'olona anao tsy vanik'olona anao faniry soa tsy vanik'olona fa eto de miteny raha vao député Antoine miemitrao de tena italoza fa vonona araka ny teny Fidilra Zarapenina fa vonona efa ao efa nalaina ny immunité ny famody novana nanaovana diversion hoe mbola tsy nasorona fa andrasana hoe révolte i député Antoine de iny ny profitena amizay asorona ty fa io mamory vahoaka anakorotana nonga-panjakana fa alao asoro faty any ny immunité ty député ty efa nasorona fa diversion reny diversion ka eto de tena miteny hoe rehefa nandroso député Antoine de mandroso ny vahoaka rehetra tompoko de matahotra miandro fotsiny satria reo de io mamono mandory filahina manapaka tongotra n'olona potena amin'ny Colonel Patrick tena tsisy mahazon'olombelona tena tsisy am'ireo tsovaninareo tena tsy ito liara tena nitalao be hoe basy hoenay le ola valiny folo tenenareo namono zanaka ivarira fa misy assistant parlementaire ao anatin'iny tsy navoaka zareo mianakavy noentina malaky nitsokana hoe Antananarivo any de hoe ampidirina tsy fa asehoy anay koa ary ohatra navarao Colonel Patrick hoe iza zany olona 20 namono an'le varira zany fa ny olona tompoko de matahotra ary te afantatra hoe iza le assistant parlementaire ao anatin'iny maninona tsy navoaka koa tetezo ny fonja ary fa zay ny asanareo ao de asehoy anay hoe iza le olona 20 lazaina fa tratra nanapaka alohan'le zazakely varira firy ny varira maty hatram'izay de mba asehoanay fa liana koa zay vahoaka ohatra ny olona ohatra navanareo ny Colonel Patrick nga namono olona nefa de asehonareo ny tareny de mehezanareo de mody anaovanareo fantanina dala eny natapaka ny tongotrao asehoany vahoaka ireny olona 20 alazainareo fa niditra tsy afa nanapaka alohana varira reny asehoy rasa de asehoy koa le olona garde présidentielle sy garde corps faniry soa nanafika Jovena asehoy Colonel Patrick mbola tsy nanafika accusation fotsiny hoe anongam-panjakana inona ny ataonareo manongam-panjakana ianareo nge mpanongam-panjakana de maninona reo mataotra rehefa ongana satria fantanareo hoe ny vahoaka tsiporo anareo ary vitan'olona zany manonganareo nareo maivana fara-maivana manonganareo satria de isy manantenany daholo ny vahoaka ary ny olona tsy nametraka anareo fa nareo mibody ny fitondrana io body fitondrana fa tsisy olona nametraka anareo izay ny anagadranareo le olona tolona satria reo tsiporo hoe anareo mipetraka ao amin'io fitondrana jolamboto ataonareo psychopathe fa zay nena asehoy rasanareo fa mbola ho avy aminareo fandorona filahina mbola ho avy aminareo tapatongotra kely fotoana sisy vahoaka adala eto zay ny androany aloha fa de député Antoine aloha de miroso fa areo miandry iny fotsiny andrasandreo anao mirevolta iny
iny fotsiny aza zareo fa io tsy maintsy arandreo hatramin'ny farany ianao fa ny vahoaka de afaranao, zahay de afaranao. Zay tena manohitra ny zavatra tsy rariny ataon'ireo, manohitra hatramin'ny farany, hatramin'ny herinay. Ny anay vahoaka, raha ohatra jirosano nanonganana an'le mpitondra teo aloha de tokony zay no asa ataonareo fa tsy andeha anenjika olona nagadra olona, valifaty politika, fanapitehan'olona, fandravana fananan'olona. Oui, fandravana fananan'olona zay ny asanareo zay, fa de ho avy aminareo tsy mety. Zay tsy janona fotsiny am'izao. Ny anay vahoaka ihany. Raha ohatra ka ny filan'ny vahoaka zay ny fanaraka ny filan'ny vahoaka eo tsisy nikitika anareo zany eo, tsy oladala fa tsy zay komba mitady fanovana fa nareo de fahavoazana tanteraka. Tantara tsara fa mbola hitoy ty zavatra ty. Sotra tompoko samy tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Tsisy miemitra zany fa firenena ramanana io. Anay atsika rehetra Madagasikara tsy maintsy miroso na inona na inona. De ataovinareo zay commentaire ataonareo fa malalaka io tsisy be de eto. Na omena asenareo gadrana gadrao anao migadra, toronao migadra, zay tsy miraharaha an'izany fa ny anay fahamarinana tompoko. Tsy maninana gadranareo amin'ny fahamarinana zay. Sotra tsika rehetra makasitraka fahasoavana ny tokantrano tsirairehetra dia mbola mame hery an'ireo fianakavianareo zay tena nitapahana, ndorona filahiana, nampijaliana, fianakavian'ny colonel Patrick ny rehetrarehetra, mbola mame hery any député Antoine, zay olona mitady fahamarinana rehetra ka nigadraina, ny mitady fanavoazana zay nigadraina, de mame hery atsika rehetra. Sotra tompoko, Andriamanitra ahita Madame Lewis.